fandiadiana iovizana ny fampanosoana ny maha-olombelona. mbola ampifaliana tsany ry mpianajaina no anoloranao ny araba ho antsika rehetra mandroy izao fandarana fivoian'io izao. Amin'ity ariva ity sika dia iresaka mikasika ny teti-bolan'ny komina ao amin'ny ambanivohitra Soavina Atsimonjano sy ny fomba anetsiketsehany mponina sy ireo tompon'andraikitra izany vola izany. Koa eto dia asaina sady ianao hiaraka aminay hatramin'ny farana izao fandarana izao. Lalana 7 kilometatra mialan'ireny vohitsy Antananarivo no misy an'ity komina ambanivohitra Soavina Atsimonjano ity. Komina izay manana mponina manodidina ny 9,000 sy 1 alina eo. Izy aseka mivelona amin'ny fambolena sy ny fiompiana avokoa ny fitoporisan-draton'ireo mponina. Ahitana fokontany maherin'ny 15 eo mandrafitra ity komina ity. Komina mivohy ny fampandrosoana miaingy amin'ny vokatsy ny tany ny komin'ny Soavina Atsimonjano satria dia manaporofo izany ny faneva izay ahitana ny sarin'ireo biby fiompy sy ny fambolena anjakan'ny loko maitso izay midika ny natiora. Ka izay no nahatonga ny teny filamatsy ny komina manao hoe komina ambanivohitra Soavina fampandrosoana Lovainjafy. Raha eo amin'ny lafiny arabola indray no jerena dia maro ireo paikady ampiasain'ireo mpandrindra ity komina ity anodinana ny fitatanandrara ao amin'ity komina ity. Fa ny misongadina indrindra amin'ireo dia ny etra isa-tsokajiny izay efainy ny fokon'olona toy ny etsaloha isam-bolana izay mitetina 200 ariary isotokatrano, ny etsaloha isa-taona izay mitetina 410 ariary ary ireo etsa-takina amin'ireo mpivarotra sy ireo fiara izay mivezivezy eo toerana. Raha totaly dia vola mitentina eo amin'ny 50 tapitrisa ariary isa-taona no ampiasain'izy ireo amin'ny fampandehanan-draharaha n'ity komina ity. Deo notsika ary ny fanampanazavana izay entin'Andriamanitra Rakotoary Sobieneme Rigobert be ny tanàna Soavina Atsimonjano. Maromaro ny zavatra efa natao mikasika natao fampidiran-ketra teto amin'ny komina. Tafiditra ao anatin'izany ary indrindra tamin'ity taona ity ny fanavozanay ny atao hoe fitakina ny etra ary nanao ny atao hoe refondation totale izahay taorina ny tondradrano nahazo anay ireny dia atao anaty fahasahiranana tanteraka. Rehefa ny fandresy lahatra tamin'ny vahoaka dia ny hoe andeha ho avozona mihitsy ny fitakin-ketra mifanaraka amin'ny zavatra mety ho zakan'ny mponina sy ny lalàna mifeny hoe IFPB na ny impôt foncier pour le propriété bâtie. Zay zavatra zay mihitsy no ny fandaminana tao anatin'ny atao hoe fivoriana ny rano tamin'ny fokon'olona dia efa ray volana angambozay no nalefa isa-tokatrano ny taratasy ketra zay takina. Ao anatin'izay dia nametraka fandaminana manokana izahay napiditra ny atao hoe ROM na ny redevance ordure ménagère zay 410 isa-taona no alohan'ny olona mikasika indrindrandrindra ny fahadiovana sy ny fidiovana ary ngamba tianareo fikarakarana ny atao hoe loto sy ny fako eto toerana ireny. Io eto io zany natao hoe tena ivo iainan'ny komina satria tsy manana fidiram-bola toy ny hoe tseny izahay sy ny hoe akoatran'izay. Mazava ho azy fa ny teti-bola zay isa-taona ozy ary indrindrandrindra taorina ny refondation totale ny recensement na IFPB ity dia manodidina eo amin'ny 50 millions d'ariary eo zany ny fitambarany zay ireo no entinay manodina. Raha toka tena tafiditra avokoa saingy ny mampalahelo dia indraindray mety eo amin'ny 15 isan-jato 20 isan-jato ihany no tafiditra amin'izy ireny rehefa mifarana ny taona noho ny fahasahirana ny mponina. Izay ny amin'ny fidiram-bola fa tsy vitsany koa ireo fandaniana izay ilain'ny komina ampandrosoana an'izy ireo. Anisan'izany ny fividianana ireo fitaovana rehetra izay ilaina amin'ny andavanandro ny mponina toy ny taratasy sy ireo milina sy ny maro samihafa. Arak'izao fanazavana hoentin'ny be ny tanàna amintsika izao hatrany. Misy natao dépense obligatoire. Ny dépense obligatoire dia ny fividianana ny fourniture anomezana fahafahampon'ny vahoaka toy ny copie zany ny bulletin de naissance ny fikarakarana ny mariazy sy ireo atota taratasy marobe. Dépense obligatoire koa ny fandoavana ny karaman'ny mpiasa sy ny indemnité ny fokotana ary indrindra ireo service technique miasa atao anatin'ny commune. Tsy vitan'izay fa ireo sarany zay aloha amin'ny jirama amina atao misy fahasimbana sy ny zavatra madinidinika
ny fanampiana avy aty amin'ny commune ihany koa ny fitsinjovana, ny fampandehanana ny CSB2, ny fampandehanana ny asan'ireo mpitandro filaminana eto an-toerana misy fanampiana zay avy aty amin'ny commune, ary tsy adino ny fikarakarana an'ireo mpampianatra sy ny zavatra mety manahirana any amin'ireny fampianarana ara-panjakana ireny. Dikan'izay dia ny hoe tsy mahavita ny commune ny vola voangona amin'ny eta satria eo ihany ny mbola vesatra ho an'ny mponina amin'ny fitakinany etra, dia faharisiana zay atao hoe mbola osaosa ny olona mandohany zany etra izany satria raha mahafantatra ny fahasahiranana amin'izao fotoana izao. Araky ny fanambarana nataon'ireo mpikaroka misana sy miady amin'ny kolikoly dia nanambara izy ireo fa adidin'ny fokon'olona ny ahafantatra ny tetibolan'ny commune misy an'izy ireo, ary miteraka tombotsoa tsy aipesipesina ho an'ilay commune ny fisian'izay fampahafantarana izay ara-potoana. Ka rehefa nanontaniana ny akamaroan'ireo mponina eny amin'ity commune Soavina Atsimonjano ity dia nanambara izy ireo fa mangarara ny fitantanana ny volan'izy ireo amin'ny ankapobeny araka reto vavolombelona manaraka ireto. Ileo manao ka tsy hitako be ny any zay maraka misy no hanina dia fa lasa zao. Izy ary amin'ny commune any ka dia manakory. Ary hoe nareo mba mazoto mandoa etra ihany ho anareo manokana? Ny etra tsy maintsy aloha tompoko. Na ho ela na ho aingana arakaraka le taninao ihany ko. Dia ohatrina zany zao nefa mety hoe alohanareo? Fa ny dididy aloha araka fa mitambatambatra manko dia zay no hoe tsy fantatro hoe ohatrinona zao no anjarako dia arakaraka koa zao ny anjara andranona dia fanambatra ekizy. Dia ohatrin'iny eo zao zay adidinareo? Ny adidy zay misy any amin'ny hoe izay eninjatony ianao na eninarivony ianao arakarany io e. Arakaraka le etra tany dia samy mandoky le aby daholo le miaraka. Mandoa ianareo? Mandoa zako nahoana tsy aloha ny adidy tsy maintsy aloha. Na inona misy na inona tsy misy tsy maintsy ny adidy tsy maintsy aloha. Dia mba ahoana fahitanareo mangarara ihany ve fitantanam-bola raha ety amin'ny commune Soavina? Mahafinaritra aloha ka nefa imerana io aloha dia tena mahafinaritra ny ataon'ny tompoko. Mandroso mihitsy na ny tanàna rangely etsy hatramin'izay vidinan'io Gober io. Mandroso mbola voalanina ihany ary izy vao tamin'ny fividianana teo dia lanina ihany izy ihany ny lany. Dia ahoana no mba fahitanareo an'le fitantanana an'le volan'ny commune ety ve azo zany hoe mba mangarara ihany ve? Hatramin'izay no mangarara. Teo aloha zany mety hoe akoatran'izay hoe tikery zay misy etra hoe aloha miasana alohanareo ve? Ny zao roanjato isam-bolana ny adidy amin'ny fokotany. Roanjato isak'olona sa roanjato roanjato isa-tokantrano. Fa raha ho anao manokana ve rehefa misy an'le adidy sy ny karazan'ireny aloha dia mandoa ihany ve nareo? Normalement mandoa satria misy adidy ao ny tena marina ary misy fitsipika amin'ny fia koa zay ny tena marina dia tsy maintsy hiarany dina raha ohatra hoe tsy voaloha ny adidy. Ohatrintsiny io zao misy mety hoe adidy alohanareo zay na etra na sasana? Sy ny anay zao ny adidy amin'ny fokotany ngamba zao no tena ohatran'ny hoe mety ho azoko hazavaina aminao hoe eo amin'ny 500 eo ny resaka fanadiovana amin'ny ankapobeny zany no tena marina. Dia azo lazaina hoe mangarara iny ve raha fahitanareo fitantanam-bola ety amin'ny commune Soavina? Normal ka mangarara satria misy resi mikarine fokotany miakatra ao foana. Tetsakilan'izay rehefa nadiadiana Andriamatory Gober be ny tanàna dia nanambara ny tenany fa misy ny paikady izay apetraka izy ireo isin'izay fangaraharanana eo amin'ny commune izay amin'ny alalana fanaovan'izy ireo petadrindrina na ilay antsoina hoe afisazy sy ny fakakevitra amin'ireo vahoaka izay vao manapa-kevitra. Fanazavana raha mahafantatra fa ny fanaovanay ny budget primitif dia avoakanay affichage ho fatam-bahoaka hoe inona avokoa ny vinavina amina tetibola hoentsika miasa mandritra ny taona, ary zany moa dia fanaonay isa-taona nanomboka tamin'ny taona 2024. Rehefa manao ny compte administratif koa izahay dia ampahafantarana ny vahoaka amin'ny alalan'ny affichage ihany koa eto ambirony commune hoe reto avy ny zavatra nylaniantsika nandritra n'iny taona iny. Zany zavatra zany moa dia raha mahafantatra ny mahatsapa ny vahoaka betsaka ny zavatra vitanay nandritra ny fotoam-piasana teto dia irahana mitokana amin'ny vahoaka avokoa moa reny asa rehetra ny irahana tamin'ireny aminay zany mipetraka ny atao hoe mangarahara. Zany hoe raha misy foto-drafitrasa ho atao dia ny vahoaka aloha ny hoe irahanay ny hoe inona ny zavatra ilainareo atao anatin'ny fokotany misy anareo izay ny tanterahanay fa tsy hoe baiko avy ety aminay ny hoe misy ohatran'izao atao aminareo no atao. Zany tsy fomba fiasa eto amin'ny commune zay tantananay. Apetraka tsara zany atao hoe mangarahara ary zavatra mahafapo ny vahoaka izany. Ao anatin'ny fananganana ny foto-drafitrasa izay amin'izao fotoana izao ny lycée technique professionnel ao anatin'ny fanamboarana isika
zay eritreretina isokatra amin'ny fahadimy amby folo vola novambra irahana ministera miandro zany de ny ministera ny fampianarana teknika sy ny fanofanana arakasa moa zany asa rehetra izany everiko fa amin'ny zoma izao zay no anao no atao hoe test de niveau andeo mpianatra hianatra amin'ny première année ny mpampianatra rehetra efa vonona avokoa miandry ny manomezana ny fankatoavana izay ary raisin'ny commune ny tanana manontolo ny fanamboarana ny fotodrafitrasa ireny sy ny malala-tanana ary ny faritra Analamanga. Na de miaingy amin'izay vola omen'ny vahoaka izay ary no tena fototsy ny tetibola n'ity commune Soavina Atsimonjano ity de maro ireo tetika asa lavitsezaka izay andalam-panamboarana ankehitriny. Tsara ny manamarika fa ny vola voangona amin'ny etra manomboka izao dia natokanay anovana fotodrafitrasa madinika eto amin'ny tanàna misy anay. Zany hoe tsy havita ireo fotodrafitrasa goavana ny vola voangona ho an'ny vahoaka fa kosa apport bénéficiaire nga ny ilazana azy na ny fandraisana anjara ny vahoaka hoentina mandresy lahatra ny mpamatsy vola sy ny fanjakana zay miahan'ny commune ampafantarana ny any amin'ny foibe fa manana finiavana ny vahoaka noho ny fanentanana zay nataonay zany hoe misy any atao hoe politique de recouvrement amina impôt ataon'ny mpitantana ny commune eto amin'ny commune ny Soavina satria averina amin'ny vahoaka ny etra alohany de ny fanatsarana an'ireny lalam-bahoaka ireny tahaka an'izay ihany koa ny fampiretana ny jiro satria efa manana fokotany efatra nefa misy ny électrification publique ary ao anatin'ny fijerena akaiky ny fampitomboana ny poina ny resaka rano zany izay amin'ny fatsakana amin'izao fotoana izao irana ministera ny rano zay ao anatin'ny fanaovana ny tetikasa tahaka an'izay koa ny fiaramiasa amin'ny UNICEF efa vita moa ny karazana atelier ny irana ary amin'ny masonandroanoany zao de ao anatin'ny roandro zay mbola hiaraka anao ny kadon hoe étude de faisabilité mikasika an'izay zavatra izay. Na izany aza nefa de misidra olana ankehitriny ity commune Soavina Atsimonjano ity noho ny tsy fahampiny zay fanohanana ataon'ny fanjakana amin'izy ireo izay. Tsara mariana moa zany fa dia amparanjetena ny ilazana fa tsy mbola misimitsy ny subvention na ny fanampina avy any fanjakana zany akory tsy hoentina iravoravo tanana hoe tsy misy ny fanampina fanjakana ny tika opitany ao anatin'izay de hoe ny tsy ampy eo ampelantananay de ny tsy fahampiny ny faharisian'ny olona mandony etra dia ny kely eo ampelantanana no hoentina andovana ny karamany mpiasa sy anaovana ny fotodrafitrasa majinika ary iny ihany koa no ezahana manatanteraka an'ireo filana tadiavin'ny olona any amin'ny fokotany tsirairay avy. Tsara ny manazava manokana zany fa de tsy ampy ny vola hoentina miasa amin'izao fotoana izao kanefa ne tsy hoentina mahakivy zany fa kosa ifanentana ny mpitona sy ny entina ety an-toerana ary ezahana avitana zavatra amin'ny fampandrosoana. De zay ihany koa ry mpianajana no azo natolotra tamin'ity anio ity inona sy antenena fa nahafantara misimisy kokoa mikasika ny tetibola ny Soavina Atsimonjano isika tamin'ity anio ity. Vonina Rakotondratriva no teo amin'ny lafin'ny teknika ary Kirakotondrabe kosa no teto amin'ny fanondrorana mametraka ny mandrapitafa tompoko lasy sy tompoko vavy. Fivoy fa na dia adina hiovizana ny fampandrosoana ny maha olombelona.